Mbola ivirenantsika eo ihany mikasika indrindra izay fandalovan'ny rivodoza ava sy ny voka-dratsy izay navelany ho an'i Madagasikara izay fa ivadika pejim-baovao hafa tanteraka aloha isika. Mandalo eto amintsika amin'izao fotoana izao ny tale jeneralin'ny OMS ny maraina teo ary dia noraisy ny vadin'ny filoham-pirenena Voangy Rajaonarimampianina teny amin'ny lampanambotsoratra ny délégation izay notarian'ity tale jeneralin'ny OMS ity. Vola Ravoavy sy Tsira Kotoarsan. Anony fanampiana Madagasikara mitady amin'ny pesta sy fanatsarana ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza ny sampandrarahan'ny firenena mikamana misana ny fahasalamana ny OMS io no anisan'ny zava-dehibe nandritra ny fihaonana teo amin'ny vadin'ny filoham-pirenena Voangy Rajaonarimampianina tamin'ny ministra ny fahasalamana ny professeur Randriamanarivo Lalatiny. Nofinotan'ny ministra ny fahasalamana fa mitony ezaka hiadina amin'ny valanaretina pesta nanentany any olo-pirenena izy mba handray anjara ao anatin'ny andro nasionaly ho an'ny fanadiovana izay tontosaina ny alarobia 10 janoary ho avy izao. Mandefa ny tamin'ny marsalao fa magataka anareo mpanao gazety napitapita amin'isy fa amin'arbizany le andro tsy fiasana fandraisan-karama tsy hoe tsy fiasana koa lesy fa miasa fa manadio ary io zany dia manadio any amin'ny toeram-piasana ny maraina amin'ny hariva manadio eny avy ny tontolo iainana any amin'ny fiarahamonina ao amin'ny tokantrano ary zavatra rehetrarehetra mitatatra ny zavatra rehetrarehetra izay mety fako izay miangona dia andraisan'ny ataontsika hoe piray firenena rehetra mihitsy zany ataontsika hoe miara-mientana ary araka ny teny filoham-pirenena hoe tsy io ihany lesy fa tena fanovana toe-tsaina mihitsy hoe ndorangana dio amin'izay fantatsika tsara fa matoa misy zavanaretina pesta zany dia misy ny tsy fadio. Ny fiara-mientan'ny rehetra amin'ny fanadiovana no ahafahana mandresy ny valanaretina pesta.